amin'izao tontolo izao. Misaotra anao zahay ry fanahy masinao fa ianao le manamasina anay no azo anay manao zao raha masina izao, ho fampandrosoana ny tokantrano tsirairay, ho fampandrosoana ny fiangonanao, ho fampandrosoana ity firenena malagasy ity. Misaotra anao zahay no ny amin'ny teny fikasana izay nomenao mba hitondra fitahiana ho an'izao tontolo izao. Misaotra anao zahay no ny amin'ny fanatanterahana ny teny fikasana ka tsy mamelanay ho rambony fa ho loha, tsy mamelanay ho mpisambotra fa ho mpampisambotra, tsy mamelanay hahantra fa manome izay ilainay eto amin'izao fiainana izao. Misaotra anao zahay fa omenao anay holovanay ny lanitra no ny amin'ny rason'i Jesosy Kristy tomponay, fa omenao anjara izahay amin'izao tany fandalovana izao, hiaina ny fiainana mahazanaka ho Andriamanitra ety an-tany. Dia io ny asanao rehetra ry Jesosy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra rehavana izay nofidina ho toriana amin'ity fotoam-panokanana orinasa lehibe voalohany famokarana etanol solika fandrehatra amin'ny anaran'ny fiangonana Luteranina Malagasy, dia alaintsika avy ao amin'ny Genesisy 2:12 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Genesisy 2:12 azafady andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Fa ny andininy 7b no misy indrindra ny teny fanevo. Genesisy 2:12 andininy voalohany ka hatramin'ny 7, indrindra ny andininy 7b. Iara-mitsangana isika maka izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano ny rainao hakany amin'ny tany izay asehoko anao, dia ahatonga anao firenena lehibe aho, sady hitahy anao sy ahalehibe ny anaranao, ary fitahiana tokoa ianao, ary hitahy izay manisy soanao aho, fa hanosona izay manosona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ry Ray Masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny mahazatra ny maro matetika rehefa miresaka ny atao hoe fiangonana toroteny dia mieritreritra ny sezany ao an-danitra. Ny manahira-tsaina ny maro matetika dia mamaly ny fanontaniana hoe ahoana no ananako anjara ao amin'ny seza ao an-danitra. Ary betsaka no mametraka fanontaniana ahoana no azahoako antoka fa tena misy toerana ho ahy any an-danitra. Tsara zany. Ary rarina mba
hahita valiteny tsara amin'izany ny olombelona rehetra. Fa ny valin'izany fanontaniana izany dia tsy ao amin'izay nataontsika tsirairay, tsy ao amin'izay noheveritsika ahatongavantsika azy, tsy ao amin'izay noheveritsika hananatsika anjara any. Fa ny valin'izany ao amin'izay nataon Jesosy ho anao, ao amin'izay anorany Jesosy ny tenany sy ny rany ho anao, ary amin'izay azohonao antoka an'izany dia Jesosy manambara mazava aminao fa voavela ny herikao. Na iza tsy mandre izany teny fitiavany izany dia tsy mba manana anjara ao amin'izany toerana sarobidy sady masina indrindra izany. Mahazatra ny maro izany hoy aho, fa tiako koa ny ampatsiahy ny fampianaram-pinoa ny fiangonana kristianina hisarika ny saintsika amin'izay ampianary ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika sy olombelona mieritreritra ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay ihany. Fa manana fampianarana ny fiangonana manantitra ny asarobidin'ny teolojia ny famorona, manana fampianarana ny fiangonana manaraka avo ny lantsa ny teolojia ny famonjena, ary manana fampianarana ny fiangonana tsy manao zavatra kely, tsy manao atsirambina ny amin'ny fanamasinana ataon'ny fanamasina ahafahantsika miaina ny fiainan-danitra ety an-tany. Tsy manana fotoana hivalam-parana iresahana ireo fampianarana ny fiangonana rehetra ireo isika, fa amin'ity anio ity dia hitodika bebe koa ny amin'ny fampianarana atolotry ny tenin'Andriamanitra ka tonga fampianarana sarobidy ho an'ny fiangonana ny amin'ny teolojian'ny famorona. Ary zany no antony anankiray andraisantsika ny Genesisy 2:12. Raha miverina amin'ity boky ny Genesisy ity isika dia mahita ny hevitr'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, ny dafitra asan'Andriamanitra, ny planin'Andriamanitra ho antsika olombelona, ho an'ny zavaboary, araka izay hitantsika amin'ny Genesisy 1 sy 2. Izao no hita: napetraka Andriamanitra teo anivo ny tontolo ary fomba ny olombelona, zavaboary na zava-maniry na biby amam-borona na ny ety an-tanety na ny eo ambanin'ny tany na ny arenan'ny ranomasina, izay heverina ho karazana arena rehetra, na ny hita maso na ny tsy hita maso, dia noforonon'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona. Eo isika no mianga ka milaza mazava fa tsy mba ao anatin'ny programan'Andriamanitra ny fampiainana, ny fahantrana lalipaka. Na manahoana iainantsika malagasy na iaina ny mponina ambonin'ny tany ny atao fahantrana dia tsy programan'Andriamanitra ny ampiainantsika ao anatin'ny fahantrana.
ivereno dinina indray mandeha vakina milamina tsara izanazany Andriamanitra ny amin'ny programany nametraka tontolo feno asambarana feno fiadanana fifandraisana tsara amin'izy Andriamanitra fifandraisana tsara amin'ny samy olombelona fifandraisana tsara amin'ny olombelona sy ny zavaboary ary nananana izay rehetra ny ilaina evero ny asarobidy ny fitiavan'Andriamanitra manolotra manome izany harena rehetra izany ho teo ampelatana ny zanak'olombelona Adama sy Eva olombelona voalohany naveran'Andriamanitra hiaina sy sitraka ireo zava-tsarobidy ireo indrisy arak'izay lazany Genesis 3 dia niditra ny ota simba ny fifandraisan'ny olona amin'ny tenany Eva zany simba ny fifandraisan'ny olombelona amin'ny namany Adama sy Eva zany simba ny fifandraisan'ny olombelona sy ny zavaboary eny simba ny fifandraisan'ny olombelona sy Andriamanitra ary zany nahatonga an'Andriamanitra nidina tao amin'ny Saedena ka nanontany hoe ry Adama aiza no ianao ary nahatsiaro ny fahotany Adama ka dia nilaza hoe natahotra anao aho ka dia niely fomba ny palota ny mandositra n'Andriamanitra fomba ny palota ny misitrika eo anatrehan'Andriamanitra fa evero ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra tsika rehefa fa na dia nanana programa tsara izy nosombaitsika dia izy Andriamanitra tenany no nanay andraikitra hamerina ny fiadanantsika ravikazo no mba takatry ny sainy Eva hanafenana ny vokatry ny fahotana fantatr'Andriamanitra fa tsy mahataty ny hafanany masoandro zany fantatr'Andriamanitra fa ho rovotra rehefa misaringotra ny hazo zany fantatr'Andriamanitra fa mbola hitafiainatra ihany Eva na dia nitafy ravikazo azy aleon'izy Andriamanitra tenany no namono biby nandatsaka ny rany ka dia nampitafy hoditry ny biby ho fanasoran-kenatra ny mparotamanitra tsy mahavonjy atsika ny rany biby tsy mahafakenatra atsika ny hoditry ny biby fa izy tiano lazaina dia ny hoe Andriamanitra no nanapa-kevitra nampitafy hoditra fa tsy ravy Andriamanitra no nanapa-kevitra nanao soro namono biby asehon'Andriamanitra ny fitiavany olombelona mpanotany hafa indrisy tsy mety fa mitohy fahotany hamonoany olona ny tenany hamonoany olona ny namany hamonoany olona ny zavaboary manodidina azy hiadiva amin'Andriamanitra aza zany nombarany Genesis 3 toko 5 toko 7 toko 9 eny toko 5 azy tonga ny safidrany satria mafy loatra ny ota tsy zakan'Andriamanitra zany fa evero ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra namonjy ny olombelona napiditra ny Noa varo-mianaka sy ny zava mananaina rehetra tao anaty samy fiara mba noeritreretinao ve ny hoe na dia zava-doza aza ny maindoka dia tsy nihinana ny Noa varo-mianaka izy na dia masiaka aza ny liona dia tsy nihinana ny biby tahaka azy tao anaty samy fiara izy evero ny alehibe ny asan'Andriamanitra mamonjy ny palota tahaka azy ianao ary zany no nanaovany
izao teny fanekena amin'ny Abrahama izao. Aminano hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ho fitahina ny firenena rehetra tokoa ianao. Asa herin'Andriamanitra izany ry hava. Tsy mba vita ny paikady sy ny kady politika izany ry hava. Tsy hain'ny mpanao siansa izany ry hava. Andriamanitra miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona. Izy manome tokany Abrahama fa mamonjy ny firenena rehetra. Izy manome tokany Abrahama ny fidiny Abrahama sy ny taranana rehetra. Arevezo elazain'ny lioka toko 7:10 ny 10:10 fa na dia mpanota farahidiny aza Zakaios ilay mpamory etra nalaza amin'ny hadalany sy ny fahotana, dia nilazany Jesosy mazava hoe anio no tonga eto ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa, zanaky ny teny fikasana. Tian'Andriamanitra Abrahama, tian'Andriamanitra ny firenena Israely. Na dia niaina tao anatin'ny otaza, dia omen'Andriamanitra azy izany tombontsoa manokana handray ny fitahin'Andriamanitra, izara ny fitahin'Andriamanitra, ary hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany izany. Fanomezana manokana izany. Tsy nataon'Andriamanitra hitany Abrahama irery zany, tsy nataon'Andriamanitra hitany Isaka irery zany, tsy nataon'Andriamanitra hitany Jakoba irery zany, fa nataon'Andriamanitra hitany Israely manontolo izany. Raha mamoy ny famakiana azy Genesisy toko 2 isika amin'ny 10:10 ihany, dia efa mahita fa nisy mosary lehibe, ary Abrahama dia nanjary fitahina amin'izay nandehanany tany Egypta. Genesisy toko 2 andininy 10. Raha mitsamikiny sika amin'ny 9:20 amin'ny toko 2 dia mahita fa nisy mosary indray teo amin'ny tany, akoatry ny mosary voalohany zany dia ny mosary tamin'ny fahaveloman'ny Abrahama, ary sakana kaniny Abimeleka mpanjakan'ny Filistina tany Gerar. Zao ny dikany. Tsy Abrahama ihany no nitondra fitahina, fa Isaka zanany dia nitondra fitahina tamin'ilay mosary nanatonany ny Abimeleka mpanjakan'ny Filistina. Tsy fitahina ho an'ny tenany, fa fitahina ho an'ny hafa. Izany ny fanomezan'Andriamanitra. Fa every zay lazain'ny Genesisy toko 1:7 hitantarana ny mosary lehibe tany Egypta. Josefa zanaky Jakoba ilay niakalay ny rahalahy, ilay saika novonoy ny rahalahy, ary efa nilazany tamin'ny Jakoba ray azy fa maty izy. Izany no fiainan'ny mpanota, na dia ny mpiraharaha aza dia mifankahala, ary na dia amin'ny fiangonana azy dia miseho ny fankalana. Iary arian'ny fiainana ny ota izany. Fa na dia nankahala aza ny rahalahy Josefa dia tsy nahavita namono azy, fa nivarotra azy ho andevy, saingy azavidy fa ny fivarotana azy ho andevo dia nahatonga azy handray ny toerany fiandrianana tao amin'ny fanjakany Farao. Ka ny herin'ny mosary lehibe izay nampahory ny tany manontolo, nampahory ny tao Egypta, dia Josefa ilay
nakahalay ny rahalany no nitondra fitahina ho an'ny Egyptianina manontolo, no nitondra fitahina ho an'izao tontolo izao, ary nitondra fitahina ho an'ny rahalany. Ilay nikasa horo azy, ilay nivarotra azy ho andevy, dia nomena anjara fitahina ka nahazo sakafo tamin'ny Josefa na dia mafy aza ny angoanana naneran-tany. Ry fiangonana malala, ataon'Andriamanitra ho antsika koa izany teny fikasana izany. Izany no namorenan'Andriamanitra ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Ary satria feno 50 taona izao ny fiangonana Luterana Malagasy, dia ambara fa izany no namorenan'Andriamanitra ny fiangonana Luterana Malagasy eto Madagasikara. Feno 500 taona izao ny reformasiona izay niteraka ny fiangonana Luterana Malagasy. Voadiako tonga avy any Indopy na Miby halina tonga eto tamin'ny 10 alina, avy nankalaza izany vanim-potoana lehibe sy manokana manerana izao tontolo izao zany. Fa mitsikomara dia hoe manana anjara fitahina amin'izany isika Malagasy, manana anjara fitahina amin'izany isika Malagasy. Ho antsika izao teny fitahina ambaran'Andriamanitra izao. Rehefa namaky ny Deuteronomia 29 isika dia mazava tsara izay lazany tenan'Andriamanitra azy. Tsy ho rakony ianao fa oloa indrisy mbola mitarika amin'ny fahantrana eto ambonin'ny tany ny firenena Malagasy. Fa izao no teny fikafan'Andriamanitra, tsy ho rakony ianao fa oloa. Tsy oloany amin'ny fahantrana fa oloany amin'izay fananana fiainana ao am' Jesosy. Oloany amin'ny fandraisana ny fitahin'Andriamanitra, oloany amin'ny fizarana izany fitahin'Andriamanitra izany ho an'izao tontolo izao. Ny fitahina rehetra ambaran'ny Deuteronomia 29 ampanantenana ny Abrahama atolotra ho an'ny taranany homena ny fiangonana ankehitriny izao dia tanterahin'Andriamanitra tokoa ho antsika. Izany ino ny antsonantsika hiverina handinika ny teolozian'ny famoronana, ka tsy manao hoe tsy mieritreritra ny lanitra finenatsika. Antsika io fanomezan Jesosy io azo antoka io fa mbara-patongana ho any hevero ny fanoloran'Andriamanitra ny fitahina ho anao anio, ary tsy ho anao ihany fa ho an'ny firenena manontolo, ary tsy ho an'ny firenena ihany fa tonga fitahina ho an'ny hafa koa ho an'izao tontolo izao. Mba tsy ho ny fahantrana no hahalohany ny Malagasy, fa tsy misy tsy manaiky ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika ka manolotra antsika na ny arena ny ranomasina, na ny arena ambanin'ny tany, na ny arena eto ambonin'ny tany, fa nomen'Andriamanitra atsika izany. Eny nomen'Andriamanitra atsika hatramin'ny harentsay. Fody aho nianatra tany Etats-Unis dia nanao resaka tahaka izao. Raha omena anay ny fitaovana sy ny vola eo am-pelantananareo dia sahako no milaza fa manan-tsaina mihoatra noho ny Amerikanina ny Malagasy. Amin'ny fananana ireo arena
dia antsoin'Andriamanitra isika fitantana tsara izany, ahatonga fitahina ho an'ny tenantsika, ahatonga fitahina ho an'ny fiangonana, ahatonga fitahina ho an'ny firenena, ahatonga fitahina ho an'izao tontolo izao. Sikabary politika fa hafatra avy amin'Andriamanitra manambalana mazava tsy aminay ahy, fa sokafan'Andriamanitra ao antsika ny fitahina, atolotr'Andriamanitra ao antsika ny fitahina, ary zany izao ataontsika an'io zao hanokana ity orinasa voalohany any fiangonana Loterana Malagasy mpamokatra solika fandrehatra. Amin'ny fotoan'ny fandraisam-pitenenana dia havotra mazava ny anjara boriky entin'izao orinasa vaovao izao. Fa zay ambara tsotra eto teny hoe tena natao ho antsika ary anoloran'Andriamanitra fitahina. Izao asa lehibe izao ataon'Andriamanitra amintsika izao. Tsy manerina iza na iza hanaiky izao programa atolotra izao zany, fa milaza mazava ny asa arbitry ny fitiavan'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra atolotra amin'izao zany. Mazava zay lazany Genesis 4:20 hanisy soa izay manisy soa anao aho, hanozona izay manozona anao aho. Mazava ny hery sy ny fahefany zany tenin'Andriamanitra izany ry hava, isan'izay antefany ny safidin'Andriamanitra hotolorana ny fitahiny ianao, isan'izay antefany ny safidin'Andriamanitra hizarany ny fitahina ho an'ny hafa ianao. Valo teny tsotra no tandrify izany asan'Andriamanitra izany, dia nilazany zay rehetra manatrika etona hoe amenna amin'ny asa rehetra zay ataon'Andriamanitra ahatanteraka ny sitrapony, mba isika rehetra no hiaraka mitantana ny fanomezan'Andriamanitra amin'ny teolojia ny famoronana sy ny hampisy azy ihany, fa ny ahaizana mitantana tsara izany koa ahatonga fitahina ho anao sy ny fiangonana ary ny firenena. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina zay hatrano tano indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mitsangana ka raisy ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny eny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.